Mahafinaritra rô kafaliana trany no amangina indray ny tokantranonao amin'ity androandroany ity atao anatin'ny mpandarana finaritra rô sy alalao ny sehatra. Izay hitanao zanam-pandarana 3 minitra ho an'ny fifamoivoizana. Arak'izany anarana zany dia 3 minitra iresantsika indray mahakasika ny fifamoivoizana, ny fampiasana ny lalana, ny fitondrana fiara sy ny sisa izay manodidina zay be da be malalaka. Mifampizarytsika, mifanorohevitra, mety miresadresaka tsotsotra ihany koa moa zany. Io zanam-pandarana io dia fantatsika fa atolotry ny auto-école orientale, atolotry ny CFTP 11SN ary indrindra ny ISFSP zay eo ampitan'ny hôtel Baobab Morafeno no misy azy. Eo ihany koa eo ampitan'ny na akaikin'ny Supermarika moa zany ny tenenako an'izay dia satria niova toerana moa tsika zany satria taloha tsika tery ampitan'ny Supermarket Morafeno dia ny ISFSP tery Berila fa ety ato Morafeno zany no misy atsika am'izao ampitan'ny hôtel Baobab izy izy ary akaikin'ny Supermarika. Zay no ela fa dia iroso avy hatrany tsika nisy fotoana resaka ny atao hoe fitondrana fiara sy ny torimaso dia araky ny tsika moa zany dia mifanorohevitra hoe aza miady amin'ny torimaso zay zany no ndresana fa dia maleo mifampiresaka ary amin'ny torimaso hoe rehefa tena tsy zaka zany ilay torimaso dia tsy manao be kire satria io manko le mikira tsy maintsy tonga ty fa zao dia matetika reny dia mitera-doza araky na hoe hita tamina reny statistika zay mandeha moa zany fa ny tsy fahampiana torimaso dia anisan'ny tompona andraikitra goavana amin'ny fahatongavan'ny loza amin'ny fifamoivoizana. Dia indrindra moa iny amin'ireny lalam-pirenena ireny ro le hoe mandeha amin'ny alina nefa tsy ampy torimaso ohatra. Dia izay zany anisan'ny anorona hevitra antsika zany mba hoe fandraisana teny zany aleo ampy torimaso raha vafatapatatra fa tsy ampy ny torimaso aloha dia aleo tsy mirisika satria aina moa zany le resana ao anatin'ny fitondrana fiara. Faharoa ny ahoana moa zany ny tinam-bary ny ahafantarana. Ahoana ny ahafantarana fa manomboka ahoana zany ilazana zany ialana tsiny fa tsy ampy torimaso ianao manomboka miataky anao zany le torimaso raha ataoko teny mahitsy le izy dia misy sinina vitsivitsy reto zany misy soritra zany ahafantaranao hoe mieritreritra zany ianao fa mila mitandrana satria efa tonga aminary reto. Voalohany manomboka tsy dia mifantoka ianao, tsy mifantoka amin'ny fanamorina zany. Ohatrany hoe tsy dia concentré zany ianao anatin'le fitondrana mety fa hoe mieritreritra zavatra hafa na dia zavatra hafa mihitsy na lasa ansainao manomboka efa tonga raha torimaso amin'izay. Manomboka mararirary ny lamosina. Ny lamosinao zany ny lamosina sy ny atoka rehetrarehetra iny. Dia tadio zany zay. Dia eo amin'izay anao zany le manomboka te iovaova le pôzinao zany efa tsy à l'aise mihitsy nefa mandeha foana amin'ny fiara. Manomboka ho avy raha torimaso amin'izay fotoana izay. Manomboka mila mitandrana zany tsika anatin'izay. Tafiditra anatin'izay koa le misy ty odi-maso ty manomboka ohatrany manindrona sy marary zay. Manomboka volovolo ny tongotra ary indrindra manomboka manoka lava. Raha vao le chauffeur zay nefa manomboka mamoha le fitaratra mampiditra rivotra efa dernier avertissement zay. Tena teneniko zay mihitsy zany nilazana an'izy mampitandrana farany zay raha torimaso fa ho avy izy. Ny code de la route natao ho an'ny rehetra mampiasa ny lalana aza misalasala mihitsy ianao na mpandeha taxi borosy raha vao mahita an'ireo fihetsika ny teneniko teo ireo dia teneny le chauffeur zanona kely aloha dia aleo makainy matorifa tsy maninona fa aleo fotoana manarika 30 minitra toy izay anary fotoananao mandrakizay. Dia torohevitra zany no menantsika raha na eno an'ireo le fambara vitsivitsy ireo sy ilay raha vao izy manomboka makarivotra ny ivelany zay. Eo zany efa dernier avertissement zay fampitandremana farany omena raha torimaso efa ho avy izy nefa itsika eo ambonin'ny volant dia tsy manana droit tsy manana zony atory zany na ray seconde. Dia zay zany no atsika amintsika ka raha itsika mpandeha no mahatsikaritra an'izay amin'ny chauffeur zay mitondra ny fiaratsika satria zavatra hitsy zany eny amin'ny lalana eny. Aza misalasala mihitsy miteny ny chauffeur matorira reraka ianao zay le tenentsika aza miady amin'ny torimaso mihitsy amin'io resaka fitondrana fiara io fa mifampiresan amin'ny ora torimaso ao omena kely ve anao omena 30 minitra anao dia meo ny anjarany rehefa afaka ny 30 minitra iny mandeha indray tsika dia hitanao fa manova zavatra zany zay. Aina no entintsika rehefa mitondra fiara ka aloha tsy ataontsika kitoto zany tsy atao ambany zavatra zany torohevitra zany. Zay ny torohevitra antsika androany. Mankasitraka tompokilà
mankatela tompokivavy ny zanam-pandaharana no tapitra fa mifandaharana mbola mitoy hatrany eto amin'ny sisy radio télé dia mirary soa antsika indray n'ity tontolo andro ity ho amin'ny manaraka indray sotra tompoko.